vavaka tsikary isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra ray ô, no ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay, dia misaotranao zay fa mbola afaka nitondra izany fanatitra sy fafolo-karena araka ny baikon'ny soratra masina izany. Tsy nisy no terena na iray aza fa ny fanamasina no nanetsika sy nitaridalana anay, fa raha nomena no tahina izay dia nomenao baiko manao hoe aoka tsy misy seho foana natraiko tsy mitondra fanatitra ho enao, fa aoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, arak'izay fanambinana sy fitena nomen'Andriamanitra anazy. Ka dia hoentinareo ary ny fanatitra sy fafolo-karena mitrano firaketako ho enao Jehovah tompony maro. Raha tsy hovako ny varavaran'ny lanitra kandrotsako fitahina fenao ambiampo anareo, asiko teny mafy ny valala ary dia vanom-bony voalobokareo sy ny vo any antsahanareo rehetra, ny fitadiavana, ny fivelomanareo rehetra ho ianao Jehovah tompony maro. Ko dia raha isoary zany fanatitra izany mba ho andrakasitrahana amin'ny seza fiandrananao, ary ho tahinao koa ny voakanao tsiraray avy izay tsy mba manaka tolotra, mba andray amin'ny mpifaliana ka mba hitondra amin'ny mpifaliana ho anao koa tompo, satria nambininao sy notahinao. Ko dia anao ary Jehovah ho ny tera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Ny manasantsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe tsika eto Amapikony, satria dia vita soamatsara ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy, ary dia totosa androany ny famaranana ity fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy ity. Ko dia rahabaina manokana ny fiangonana eto Mapikony sy ny régional Mapikony manodidina rehetra izay toto na fotsy na andro na masaka ka navita ity fampianarana ity, satria dia nanakoako ny filarana avy any amin'ny terrain stade any manapatonga eto amin'ny trano bokon'olona, ary dia totosa soamatsara izany famaranana izany. Ko dia isaorantsika an'Andriamanitra dia omentsika azy ny tera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Arahantsika amin'ny feo mafy manao hoe taovy mafy le alleluia, halleluia. Manaraka an'izany dia miaraba ny voakan'Andriamanitra rehetra tsika manerana ity firenentsika malagasy ity, atra tia ampitan-dranomasina manerana tany, avy ety Mapikony indray no mivoaka ny afatra mitondra ny fitoriana filazantsara ho antsika manerana-tany, satria dia maheno izao torotenitsika izao eran'ny Madagasikara, satria dia manana radio tsika eran'ny Madagasikara, ary ny fiangonana tsiraray avy koa ato am-piangonana ato koa dia mandre izao toroteny izao hoe nyainga avy ety Mapikony indray ny afatra. Efa ela ny voaka ny Mapikony mba ny andrandra hoe rovina rehefa mbo iainga avy ety aminay indray ny afatra maneran-tany, androany izy tanteraka soamatsara indray ko dia hoe voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluia. Dia arabaina manokana ary zany itsika fiangonana maro samihafa zay avy eto amin'ity faritry ny Majunga ity, tonga nanotrona ny mpiray fanatenana amintsika eto Mapikony, ao ny avy lavitra indrindra zao ny avy ety avaratra, dia misy ny avy any Mandritsara any efa niresahana tao, Mandritsara be fandriana be alalana, ao tonga aty Antsoy Port Berger, zay vao eto Mapikony. Fa misy koa ny avy ety Andrefana sy ny Atsimo, nisy ny avy ao Manerinerina, ny avy ao Ambondromamy, ny avy ao Ambatoboeny, ny avy any Majunga, ary ny farany lavitra indrindra dia ny avy ety Atsimo Atsinanana zany, dia zareo avy any Tsaratanàna, dia misy solotena eto ny SG ny fiangonana Tsaratanàna sy ny pastera avy any. Ko dia arabaintsika manokana ireo mpiray fanantenana amintsika tsiraray avy zay tonga manatrika ity fotoana ity, dia omentsika voninahitra lay Andriamanitra mahery. Na izany na tsy zany ary dia nanasa vahiny ihany koa tsika, ary dia nisy namaly ireo vahiny izay nasaintsika ireo tonga eto, ka dia arabaintsika manokana ny fiangonana moa dia miara-miasa amin'ny fanjakana indrindrandrindra fa mitandro filaminana
ary mahamoramora kokoa ny asan'ny mpitandro filaminana ny sy ny fiangonana satria raha maro ny olona miditra am-piangonana matahotra an'Andriamanitra dia miena ny mpangalatra, miena ny mpamono olona, dia miena koa ny jiolahy enjehan'ny mpitandro filaminana manamora ny asany zany. Ka dia isaorantsika Andriamanitra fa dia namaly ny antsontsika koa ny mpitandro filaminana mpiara-miasa amin'ny fiangonana izany. Ko dia arabaitsika ny ray aman-drenitsika zay commandant brigade ny gendarmerie eto Mapikony miaraka amintsika eto Andriamatoa Jean Iva izany. Ko dia miarabanao ray aman-dreny ampitao mpiara-miasa rehetra fa miavavaka ho an'ireo mpitandro filaminana ny fiangonana. Saotra tompoko. Manaraka izany dia ny solotenan'ny ben'ny tanàna koa ny adjoint au maire tonga eto amintsika eto satria raha tsy nomen'ny ben'ny tanàna lalana itsika ho eto amin'ity trampokon'olona ity, nanao ireny filaharana nanakoako eran'ny Mapikony ireny lava dia lava dia tsy nisy zao. Ka dia nandefa solotena koa ny ben'ny tanàna ny adjoint au maire zany miaraka amintsika eto dia ny Ramatoa Patricia Minako dia arabaitsika ihany koa izay solotenan'ny ben'ny tanàna zay tonga amintsika eto zay itehaka antsika miantsika voninahitra an'Andriamanitra. Dia misy koa ny mpiara-miasa ao amin'ny fitsarana koa zany zay tonga miaraka amintsika eto koa dia ny ranabavy zay moa sitao procureur Valisoa fa Valisoa tonga miaraka amintsika ato ary rehefa miaraka miteny Fotsimanga nanarika conférence foana izany reny mpianakaviana zany arabaitsika manaraka koa izy zany satria dia raha ny atao amin'ny apokalypsy moa dia maromaro ihany ny amin'ny fitsarana, misy ny greffier, misy ny mpitsara izay anatin'ny fiangonana apokalypsy ary ao koa ny mpianatra apokalypsy maromaro koa nefa manao droit mieritreritra ny hoanao mpitsara ihany koa na anao huissier na anao avocat na hoanao inspecteur ny domaine na ny douane na ny impôt. Ireny mpianatra ireny dia mahafinaritra satria manana fianakaviana fianakaviam-ben'ny fitsarana dia misy ny mpikambana atao amin'ny apokalypsy koa dia arabaitsika manokana izy ireny miaraka amin'ny ray aman-dreny Fabrice izay eto an-tanàna izany. Koa dia makasitraka makatelina amin'ireo vahintsika. Dia arabaina manao koa ireo vahiny ivelan'ny apokalypsy izay tonga eto mba hiaraka hifaly amarana ity fampianarana bokin'ny apokalypsy ity na lahy na vavy na dia tsy mpiambana ary tsika dia tonga eto. Fa tsinganiko manokana amin'izany ny rehefa nanao fanasana tsika tamin'ireo pasteur maro samihafa teo amin'ny fiangonana dia nisy namaly koa izy ireny ary dia mahafinaritra satria tsy mbo miavinavina ara-panahy ny mpanompon'Andriamanitra fa amin'ny mahasamy kristianina dia tsy misy fanavakavahana. Dia miaraka amintsika eto koa arabaitsika manokana Rakotonirina Roland Mivady zay pasteur amin'ny FPVM miatrika antsika eto dia miaraba anareo mivady tonga somatsara miaraka aminay eto. Ko dia fa mampiomana anao sady pasteur fa ianao mba pasteur tokana miaraka aminay eto androany afaka namonjy ny fotoana fa rehefa vita ny fotoanantsika rehefa avy eo dia mba mahafinaritra anay mba henon'ny feonao mba omena anjara fitenenana ianao fa tsy avelanay andalo fotsiny pasteur ato an-toerana satria dia mifankafantana tsara tokoa izay sy pasteur Andrinatoandro Joseph ary matetika zay dia eny avoloha foana no mifankahita ary rehefa eny avoloha zay dia ray latabatra mihitsy izay mirahalahy mianaka isaky ny mifankahita eny avoloha eny. Ko dia mpitao aminazy ny fisaorana sy ny fiarabana pasteur Roland zany fa dia mahafinaritra ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana samy kristianina izany. Zay no ela ry fiangonan'Andriamanitra fa androantsika dia fotoana lehibe vita ny fampianarana apokalypsy dia tsy maintsy faranana ary rehefa faranana izy io dia tsy faranana mandeha ho azy fotsiny fa mba tsy maintsy misy ny vokatra ary misy renim-pianakaviana ray mpianakaviana tanora zazalahy tanora zazavavy androany ho famarana zay fampianarana apokalypsy zay an'olo tena ho an'Andriamanitra indray. Ary ao anatin'izany dia misy ny afatra
zay omena antsika fiangonana izany. Isy zany ny batisa rehefa mirava eto isika. Ary ao anatin'izay firavana zay koa dia mba tiakony mba manasa antsika vahiny. Reto vahiny eto atoerana zany ny ao amin'ny tandro filaminana, ny ao amin'ny ben'ny tanàna, itsika pasteur, ny ao amin'ny fitsarana, mba raha sitrakareo dia mba hiaraka isakafo kely. Zay sakafo kely zay mba nomaniny eto dia mba miara-mihinana amina eo. Tsy dia nanomana zavatra betsaka izahay, fa hoe mba fifalinany hoe mba misy fety lehibe ohatra zao ve dia tsy mba misy miala etaeta kely na mba miara misakafo ka dia mba ifampizarana eo zay mba kely mihitsy ka dia mba raha sitrakareo dia mba manasa anareo mba hiaraka isakafo tsika zany rehefa avy eo mba ho mariky zay fifaliana zay alohan'ny sarana izany. Eny ary anao batisa tsika rehefa avy eo. Io batisa io moa zany dia tsara no hanamariana anazy fa tena baikony Kristy mihitsy izy io. Raha raisitsika ny ao Mateo 7:20 alon'ny akaran'ny Kristy any an-danitra dia nametraka afatra izy tamin'ny mpianany. Mateo 7:20 vakitsika manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20. Mateo 7:20 ny 20 ka hatramin'ny 20. Ny lohateny eo dia hoe nitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy nisehony tamin'ny mpianany. Dia izao nafatra nataon'i Jesosy manomboka ny 20. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Alohan'ny akaran'ny Jesosy any an-danitra zany dia nilaza izy tamin'ny mpianany. Efa nomena ao izy Kristy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Dia ity manam-pahefana ity zany tsy manam-pahefana eto amin'ny tany ihany fa hatrany an-danitra. Dia naniraka ny mpianany manao hoe andehana ary ozy izy dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ampianaro ny soratra masina zany ny firenena rehetra. Zay le hoe nitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ampianaro ny soratra masina ny firenena rehetra. Dia zay nareo vao manao batisa azy. Io fampianarana io dia mbola nitohizan'ny Kristy izy io ao Marka 9:20. Marka 9:20 vakitsika manomboka ny 5 ka hatramin'ny 9. Marka 9:20 andininy 5 ka hatramin'ny 9. Azafady tsy manino ataontsika manomboka ny 4:20 4:20 ka hatramin'ny 9. Rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny 2:20 lahy Jesosy raha nipetraka ny hinany ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny amafy ny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoroy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, zay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no hoelohina. Raisiko zany afatra anankiroa zany. Ilay Kristy tompon'ny fahefana zany ety an-tanitra any an-danitra dia nanome baiko ny mpianany hoe toroy ny filazantsara, andana ampianaro ny firenena rehetra. Dia raha raisina eto amin'ity mandingana ty ilay izy dia zao, reo olona nampianarinareo zay mino amin'izy ireo dia ataovy batisa. Rehefa avy nampianarina zany ny olona dia nitenenina hoe zay rehetrarehetra mino dia ataovy batisa. Zay rehefa tsara fa misy dingana zany zay ataontsika hoe dingana voalohany dia nampianaro aloha zany le firenena. Ampianarina inona moa? Tsy ampianarina matematika na fizika na siansy, fa ampianaro izy zany ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mino reo olona ireo dia ataovy batisa. Fa alohan'ny anaovana batisa azy dia mbola misy toromarika eo nomeny baiboly koa. Alohan'ny anaovana batisa azy, ity ny dingana tsy maintsy ataony rehefa nandre ny tenin'Andriamanitra izy ka mino fa i Jesosy io no tompo
mpamonjy azy dia izao no tingena tsy maintsy andalovany. Asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa andininy 7:30 ka hatramin'ny 8:30. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy 7:30 ka hatramin'ny 8:30. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa avy nitory ny tenin'Andriamanitra zany ny apôstôly Petera, rehefa avy nampianatra ny tenin'Andriamanitra dia nino ilay tenin'Andriamanitra ny vahoaka dia zao ny zavatra tsapa tany amin'ireo vahoaka ny eno andininy 7:30. Ary nandre zany ny olona dia voatsindro natao am-pony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Hoy Petera taminy, mibeba areo ka sao batisa, samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo. Ary ianareo rehefa nomezana dia ny fanamasina. Rehefa nampianarina ny tenin'Andriamanitra zany le olona dia nino fa Kristy io dia maty no vonoina tokoa, dia nitsangana tamin'ny maty. Nino an'izany a? Hoe inona ary no ataonay? Ay Kristy ity maty ho anay, na dia mpangalatra zay, na dia mpijangajanga zay, na dia mpamono olona zay, na dia olona tsy manjary zay. Ay ny nafatesany io ke hamonjy anay zany. Ka inona ary no tokony ho ataonay? Dia izy ny apôstôly Petera, mibebary zany ianareo dia oka ho atao batisa. Tsy ampy fotsiny zany le mibebaka, tsy ampy fotsiny zany le mianatra soratra masina, tsy ampy fotsiny le mino an' Jesosy, fa manaraka azy eo foana zany ny batisa. Dia zany mampatonga ny fiangonana rehetra manao batisa io. Tsisy fiangonana zay tsy manao batisa na batemy. Fa zany hoe fepetra takina amin'ny olona anankiray atao batemy zany dia mazava be raha ny baikon'i Kristy. Andana aloha ampianara aloha le olona mba ho fatany zay zavatra inony ao hoe za moa zany ho atao batisa fa inona ny antony. Fa tsy hoe dia mandehandeha fotsiny fahatany any le olona dia efa inona zao dia misy batisa, mafana ny andro fa dia koa mba hanao ah. Fa io olona io zany matoa izy manaiky ho atao batisa, nianatra izy. Dia rehefa nianatra izy dia nino le tenin'Andriamanitra? Dia voatsindro natao am-pony izy tamin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe inona ary no ataonay? Dia hoe mibeba ianareo e. Ka raha von'ny bebaka ianareo dia arao asa zay fibebana zay. Inona ny asa? Mandao atao batisa. Dia le olona tokoa no nanatony. Zany hoe condition takina amin'ny olona anankiray atao batisa zany zay zavatra zay. Raha zay le olona ngeny jerevana dia tsy tratra ny zazakely mihitsy zany. Zay mahatonga hoe zaza tsofina rano ny zaza, tsofina rano. Ny zaza taka ny nanaovana ny Kristy ny tsofina rano. Rehefa lehibe amin'izay Kristy vao nanatona ny Jaona. Dia nametraka hafatra amin'izay izy hoe andehana ataovy mpianatra aloha ny firenena. Zay nareo vao manao batisa azy. Zany hoe tsy misy olona tokony atao batisa zany raha tsy efa nianatra ny soratra masina izy. Tsika zao dia nandeha fampianarana apokalipsy dia nianatra ataotsika. Dia mbola nampiana conférence tamin'ny fanazavana lafiny matematika sy fizika ilay baiboly. Dia eo amin'izay anao nahita hoe tena mino afa i Jesosy io tokoa maty, nilevona, nitsangana araky ny soratra masina. Andeha ibebaka fa io ihany zany no afaka hamonjy azy sy anafaka. Dia tsy maintsy soniavinao zay mifanolora tenanao. Dia zay no mahatonga ny olona anankiray tonga amin'ny fiangonan'Andriamanitra, tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria efa nomena azy izy ny Kristy ny fahefana rehetra tany an-danitra sy ety an-tany. Dia io tompon'ny fahefana io zany naniraka atsika mandehana ianareo. Tsy manam-pahefana eto tany na filoham-pirenena, na premier ministre, na chef de région, na chef district, na ben'ny tanàna, na chef fokotany no maniraka. Fa le tompon'ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany dia mandehana. Dia indro aozy izy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana inona ozy izy zao tontolo zao. Zany hoe raha mandeha anao zany mampianatra ny olona, tompon'ny fahefana naniraka anao dia tadidio fa izy no momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao. Ka na dia maro ary ny fahavalinao, anapotika anao, anaratsy anao, andefa misila any aminao, anapotika anao, tsy mavoa anao zany. Asa renitsika vaovao anankiray tao Antananarivo tao. Mino fa hentsika iny fa nisy misila anankiray
voalaza mitandro filaminana fa lasa tsina tao amin'ny tombony maramila tao io misile io dia eo amin'ny 2 metatra eo ny alavany ary tsy haiko milanja hatrany amin'ny 20 kilo any angamba na 25 kilo le izy raha tsy diso a ary misile io zany raha lasaka menjera mitotona dia 3 hektara manodidina 3 hektara manodidina zany a ipoahany io zany hoe eo amin'ny 3 hektara manodidina ao dia possible isy faty olona mikararanana raha lasa izy io ka milatsaka amin'ny tany lasa ry izy io dia nitotona tamin'ny tranon'olona anankiray tao Antananarivo tao tsy adana tao nagaga dia ity niditra avy any amin'ny tafitolona any le misile rava potika le tafitolona niditra tao an-trano a potika ny gorodona amin'ny rihana voalohany nenjera mihitsy zay vao nitotona taty amin'ny rihana ambany le misile ny zavatra nagaga sy nanaitra ny olona dia ity ny zara roa le misile fa tsy nipoka tsy nipoka ary tranon'izy izy nareo ny nenjeran'le misile tranony loha olona mpivavaka apokalipsy me voninahitra le mpanjakan'ny mpanjaka dia zao tonga ny telefôna tany amin'ny lehiben'le maramila hoe nisy misile nenjerany totona ty amin'ny tranonay zareo any zany mbola mameraka fanontania aiza ny nenjerany iny aiza tonga ny telefôna ty aminay zao ny fanontaniana nataon'le général voalohany indrindra firy ny maty dia firy ny naratra zay ny fanontaniana napetrany voalohany indrindra satria raha voalasy ny misile iny ka menjera dia 100 iny tsy maintsy mipoka iny bomba iny raha voalatsaka avy eny ambony eny na ho any anaty rano na eny ambony trano na hoaiza tsy maintsy mipoka dia normal ny fanontanian'ilay lehiben'le maramila tafika hoe firy ny maty dia firy ny naratra dia hoy ny valiteny tsisy maty tsisy naratra fa safotra le renim-pianakaviana dia iny no entina any amin'ny hôpitaly fa tsisy maty tsisy naratra dia le vadin'le olona zany safotra no entina tamin'ny hôpitaly tonga tany izy natsiaro tena tena verina nody ihany dia nagagan'le maramila zany dia hoe nahoana ny tsy nipoka dia hoe tsisy maty dia ozy ireo tsy pas possible ahoana iny nilatsaka ny tsisy maty niazakatsaka daholo reo tafika sy manamboninahitra rehetrarehetra reo namonjy an'le toerana nanamarina hoe nipoka tokoa ve izy sa tsy mipoka ary dia nahoana ny tsisy maty dia rehefa tonga tao ry zareo dia niditry ny trano dia taitra be satria nahita ny sarin'ny pastera maolona tao an-trano nanondro dia efa nganareo apokalipsy dia hoe ye dia hoe ye miaraka amin'ny pastera maolona dia hoe ye dia izao ny tenin'le maramila manam-pahaina enjana koa le Andriamanitra ny maolonako ty halleloia fa tsy possible mihitsy io tsy hipoka ozy izy fa potika ane le trano e potika le trano dia ozy indray le maramila anankiray indray raha hatrahan'ny olona mihinana kisolo io dia efa nipoahany io ozy izy zany ny tenen'le maramila anankiray fa tena so ihany fa hatrahan'ny olona tsy mihinana kisolo latsahany ty ozy izy dia ina nataon'le mpitandro filaminana hoe nareo tsy mahazo miresadresaka amin'izaniza mihitsy fa dia mangina ny vava nefa talohan'ny tonga avy mpitandro filaminana tao ny mpanao gazety efa tonga tao daholo liza ary dia hoe tsy azo nalaina sary fa mpanao gazety nahazo sary daholo le mpanao gazety dia ina zavatra nisy koa izy nareo natsikaiky dia ty ozy izy nitafika ho amboarinay daholo ny tranonareo vita io rava io fa aza matahotra ianareo fa isaoran'Andriamanitra mba tsisy maty na ndray aza dia namboarina ny trano teo amin'ny 10 andro teo vita le trano nisy etazy aingana be nanao avy ny maramila azy a dia ozy le olona manodidina tahaka izay mba taty amintsika ny latsaka le misilako ty amizay tsika mba nahazo trano vaovao koa dia ozy ny sasany izy reo apokalipsy eny tsy napokany fa raha tany aminao i tsy nirefotra tao
atao WC ndray asina any aminao ijerevana azy. Dia zay le tenin' Jesosy hoe andana ataovy mpianatra ny firenena dia zay mino ka mibebaka dia ataovy inona? Ataovy batisa fa indro amomba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperana inona ozy izy izao tontolo zao. Za momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperana izao tontolo zao. Betabe ny olona niteny hoe sasany teny hoe tsy inona moa zay ilaina an'izay batisako nga nisy io taloha tsisy an'izany ary tany amin'ny testamenta taloha fa io nge mbola tateorina e nga voatery tsy maintsy atao batisa zany ianao. Nisy tandindona batisa mihitsy natao tamin'ny testamenta taloha fa ina moa ny dikan'ity batisa ty hoe famonjena ny olona anankiray afaka iala mitoka sigara paraky rongony ho sitrana amin'ny aretiny tsy voan'ny mosavy ny olona intsony mba hahafahan'ny olona mamonjy ny hafa koa mandroaka devoly mahazo an'izany fahefana zany izy mametra tanana amin'ny marary. Zay le famonjena azo aorinan'ilay batisa. Mirotsaka koa ny fanamasina fahafenona batisa ny fanamasina amin'ireo voakan'Andriamanitra ireo ananan'izay pouvoir izay le famonjena azo ahafahana amin'ny ota sy ny fahotany rehetra fanandevozan'ny ota rehetra. Zay le famonjena azo. Dia jerevy tsara fa io batisa io dia tsy maintsy mandalo rano voa azonao le famonjena. Dia efa tany amin'ny andro ny Noa dia efa nisy ny batisa raha ohatra ka everitsika hoe mbola zavatra vaovao. Tsy zavatra vaovao akoriny io fa mahafamonjena anazy tamin'ny andro ny Noa dia efa nisy zany batisa izany. Petera voalohany toko fahatelo vakitsika manomboka ny andininy faharoapolo. Petera voalohany toko fahatelo andininy faharoapolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Petera faharoa toko fahatelo andininy roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo tsy maninona. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy nahita. Dia izay tsy nanaiky fa iny fony ny andro ny faharopon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Noa raha mbola namboalina ny sambo fiara izay nidiran'ny olona vitsy dia izy valy mianaka ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena n'io tandindona io tsy ny fanisorana ny fahalotonana ny nofo nefa fa ny fitadiavana ny fietreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay eo amin'ny tananakavanan'Andriamanitra fa efa lasa ho any an-danitra izy ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Ozy izy hoe faharopon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Noa raha mbola namboarina ny sambo fiara izay nidiran'ny olona vitsy dia izy valy mianaka ka namonjena azy ny rano. Vitsy no nivonjena tamin'io safodrano valy mianaka. Vitsy no vonjena izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia batisa izay tena tandindona io safodrano tamin'ny andro ny Noa io. Zany hoe nisy batisa zany namonjena ny olona tamin'ny andro ny Noa fa tsy ny olona rehetra no nino an'izany fa ny vitsy ihany no nino an'izany. Dia izy valy mianaka ihany niditra tanaty sambo fiara dia niditra ny rano anao batisa zao tontolo zao maty tao daholo izay tsy nino. Dia zay koa izy nidikany batisa koa amonjena antsika koa amin'izao fotoana zao. Efa nisy io tamin'ny andro ny Noa fa tamin'ny andro ny Mosesy koa dia nisy koa ny batisa. Korinthianina voalohany raisitsika ny toko fahafolo. Korinthianina voalohany toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no vakitsika. Korinthianina voalohany toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Fananarana fandrao misy manara-po araky ny nofo ka hatratry ny loza. Ary tsy tiako tsy fandrareo rahalahy fa ny rajantsika rehetra dia tambanin'ny raona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra. Jereo tsara fa batisa ihany koa zany
ny zanak'Israely zay andevo avy any Egypte, andevo avy any Egypte ny zanak'Israely fa tsy maintsy nepitany ranomasina mena, ndray natao batisa niaraka daholo. Famonjena koa satria ny Egyptiana natao orinana efa ho avy hamono an zareo. Famonjena koa fa ny zanak'Israely andevo tany Egypte nandritra ny 400 taona. Dia novonjena afaka tamin'io fanandevozana io fa tsy maintsy nandalo rano. Tamin'ny andro Noa paika amin'ny lanitra ny fahotana, andringa an'Andriamanitra fa zay vonjena tsy maintsy mandalo rano zay vonjena. Ary dia tamin'ny andro ny Mosesy koa nandalo rano zay vonjena. Ary na dia Kristy koa aza dia fantaritsika fa natao batisa koa izy satria izy mbola hiverina any an-danitra. Ho vonjena koa raha nidina tetỳ tany dia tsy maintsy mbola natao batisa koa izy. Matio 7, Matio 7 vakitsika. Matio 7 ny 17 ka hatramin'ny 17. Matio 7 ny 17 ka hatramin'ny 17. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana. Dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nandahasika nanao hoe, zaho no tokony ataonao batisa ka ianao indray va ny makaty amiko. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa zao no mety amintsika atateraka ny fahamarinana rehetra. Dia nekena izy. Ianao izy Jaona no tokony manao batisa ako, ianao indray ve no ataoko batisa? Fa za tsy mendrika ny anao batisa anao fa na ny amin'ny fiakapany tongondroary tsy mendrika akory nia. Dia hoy Jesosy, ekeo ihany ankehitriny fa zao no mety amintsika atateraka ny fahamarinana rehetra. Zany hoe fahamarinana azahoana famonjena tsy maintsy andana ny fiangonana rehetra zany izy tena inona anaran'ny fiangonana misy ianao raha teo vonjena ianao ty rano anaovana batisa ty. Ary avy natao batisa Jesosy dia niakatra tao amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra.